za manokana aloha voalohany indrindra raha voalaza fa hoe tsy manara-dalàna reo mpampianatra turka reo dia veriko hoe misy zaravesatra ihany avy ety amin'ny tompony ndraiky mpanjakana ka tsy tokony a saziana le mpianatra anelanelana vanim-potoana mpampianarana oatra an'izao satria raha mpampianatra be dia be zany ange tonga dia le sekoly mihitsy mety hikatona na le fianaran'le mpianatra mihitsy no simba satria raha amin'izao efa misasaka ny deuxième trimestre zao vao hoe iova mpampianatra na iova lakilasy a ho sarosarotra ho an'ny mpianatra ihany zay indrindrindra fa le anomana fanadinana fa raha ny sosikevitro zany a dia tokony jerena zay zavatra azo atao irégularisena situation n'ireo olona reo na ireconsiderena ny kahan'ireo olona reo mba ahafahandry zareo manohy asa na farafaratsiny mba mamita le atao mpampianarana fotsiny aloha satria zanatsika malagasy ange no victime ao anatin'io ka tokony hojerena ny zavatra ohatran'izany homofobe ihany mantsy le resaka satria raha narahana le vaovao dia milaza fa hoe reo turka reo tsy nanana eritreritra hafahafa mihitsy fa nanao an'le fangatahana viza teo anivon'ny intérieur fa tao amin'ny intérieur zany nisy mpiasa nga izany naraitsikombakomba tamina olo-kafa taty ambadika voalaza fa hoe nanao an'le viza zay voalaza fa hoe sandoka ka everiko hoe tsy manana mauvaise foi reo turka reo ka tokony jerena ihany zay lafin'izay fa manjary victime innocent le olona ary rehefa jerena ihany koa le mesure ndraisin'ny fanjakana tonga dia mesure d'expulsion everiko hoe mafy be zany le olona nefa tsy businessman na mpandrahara fa mitodika na mirona amina lafiny sosialy dia ny fampianarana zany tena ambony dia ambony mihitsy mividim-piainana satria tafakatra eninjato ariary ny kapoka ny vary ary ifampitadiavana be ny vary zara raha mahita zany ny vary amin'izao fotoan'izao tena ambony be mividim-piainana satria etsy andaniny le lalan-dratsy efatra amin'izay dia nanapitrotraka ihany koa le aratsiny'ny toetrandro dia tena ambony na mividina kojakoja ilaina andavanandro hoe menaka siramamy vary sira tena ambony be tena tsy zakan'le vahoaka mihitsy miatrika an'le izy ny victime nge tsy maintsy miezaka manao arak'izay azo atao fa ny zavatra misy aloha zany hatreto tsy mbola misy tompona andraikitra na sehatra misahana voina ohatran'izany tonga na mitodika tamin'ny faritra iny manantena amin'ny manaraka na rapitso na afakapitso fa mandraky ny androany aloha mbola tsisy hetsika mihitsy tonga tamin'ny faritra iny azo eritreretina daholo zany amin'ny lafin'ny politika satria voalaza fa hoe ao anatin'ireo vondrony mpanohatra any turka ireo turka miantsehatra amin'ny lafiny sosialy sy ny fampianarana eto ireo ka io moa zany tonga amin'le fitenenana hoe ikoa maina aza atao ka indrindra vao hoe ahitana irika dia mety miatraika sy mifaran'izany fa mialoha zany ao anatina toetra raha ohatran'io dia tokony le firenena foana mijerena sy le zana-bahoaka manao afokana ve le turka manao adalàna ve le turka mandrobarem-pirenena ve le turka manao rara maizina ve le turka fahafantarako azy tsy mpandraharaha reo turka reo zany hoe tsy homme d'affaires na businessman fa miantsehatra amina lafiny sosialy ka tokony isy considération ihany zay asa ataon'ireo olona reo amin'ny lafiny sosialy zay satria zanaka malagasy maro misa tezain'ireo sy ampianarin'ireo ary voalaza fa tafiditra ao anatin'ny sekoly zay mamolavola tena izy ary mamirapiratra ny ankizy mivoaka avy ao amin'le sekoly ka zany tsy tokony atao ambany zavatra daholo fa tokony jerena zany